hitanareo teo moa zany fa ny voromaika teto izay ministra mpiantsera teo amin'ny fandriampahalemana sy ny filaminana mijery ny fandrindrana ny fanatanterahana ny baiko izay namena Andriamatoa filoham-pirenena sy Andriamatoa prime ministre ho amin'ny fametrahana ny fandriampahalemana maharitra. Mitohy hatrany ny fandraisan'ny fanjakana andraikitra amin'ny fametrahana ny fandriampahalemana na andrenivohitra zany na any ambanivohitra, ary ao anatin'izany ny famogorana ny tambazotra ny ireo baka ankeriny izay mampitaitaina ny firaitan-drazana ankehitriny. Manoloana ny zavatra nitranga izay namoizana ireo takarinaina efatra dia mijoro miondrika mpanajana izay mpitandro filaminana sy mpisehatra rehetra ao anatin'ny filaminana amin'ny razana mangatsika ary miombona lahelo amin'ny fianakaviana izay tompo manjoa. Izay mpitandro filaminana dia tsy miraviravin-tanana manao an'izany fa dia andray ny andraikitra tandrifonay tsiraray avy, ary ireny zavatra nitranga ireny ny pakakeriny dia efa tsy fakanakeriny tsotratsondry fa efa famono'olona miaro vonin'olona dia sokatsinay ho fahavalom-bahoaka avy hatrany, ary dia ho atao azalamba tsy maintsy fongorona ny tambazotrana dia hoarahana hatrany any ambanivohitra zany na dia andrenivohitra dia atao azalamba tanteraka mihitsiny. Ary ny ankehitriny dia efa misy azo ny tomponatoka tamin'izany famonona zany dia raha texte moa zany na raha comme ozy ny sasany miaraka amin'ireo namany vitsivitsy dia mitohy ny famotorana an'izy ireo ary mandeha ny fanadidina, ary mbola mandeha koa ny fikarohana ho an'ireo namany izay mbola miriaria any amin'ny toerana izay iafenany rehetra any. Dia efa manainga sady zay ny olom-pirenena rehetra na olom-boafidy io na olom-boatendry io na olon-tsotro mba anome ango-baovao ho an'ny mpitandro filaminana mba hanamora ny fanatanterantsika sy fametrantsika zany fandriampahalemana izany. Ary eto am-pamaranana dia manome baiko ny mpitandro filaminana rehetra koa, indrindra ireo misehatra ao anatin'ny rato Dieu mba tsy raviravin-tanana fa anao faran'izay heriny amin'ny asa rehetra, amin'ny heriny rehetra, amin'ny fitaovana rehetra izay misy ao am-pelantanany amongorana ny tambazotra ny pakankeriny. Ary ny rehetra dia ifanometanana, angataka ny fanomezan-tanana avy amin'ny rehetra satria araky ny tenindreo lohabolan-drazana manao hoe tondro tokana tsy mahazo ao fa ny zay be no basy ary ny firaisantsika mientana no ahafahantsika manafona ny ratsy amin'ny toerana zay misy atsika ka tsy ahafahantsika mampandroso amin'ny Madagasikara.